Dia moa niresaka hoe aizan'ny Prime Ministre naninona izy zazoko. Dia ny zava-dehibe fotsiny dia zao. Ny olombelona rehetrarehetra dia nofa-mandraha. Ary ao anatin'izany dia tsy maintsy misy fotoana ny fanaovana ny fitsiriana izay ara-pahasalamana izay tsy maintsy atao. Izay no zava-nisy ary tsy tokony handeha ankoatran'ny lavitra ohatran'izany. Hatramin'ny misy miteny hoe voan'ny AVC ny Prime Ministre, voan'ny empoisonnement ny Prime Ministre sy ny sisa. Izany natsapahana roa tokoa. Fa raha ino ny zavatra rehetra anatin'ny Facebook anareo dia very mihitsy. Ary voalazoko mbenombieny, malalaka ny eto amintsika. Mihaino anatin'ny demokrasia ny firenentsika. Be dia be ny firenena, antsika miteny izao, tsy manaiky ny fisian-javatra ohatran'izany. Ary mitamponja mihitsy, ary tapahana mihitsy ny Facebook amin'ny firenena maro. Izay lazaina fa firenena mandroso ary mandala ny demokrasia, ary tsy kianina mihitsy eran-tany. Tsika dia miaino anatin'ny demokrasia. Izany demokrasia izany mila fifandrabeazana zany. Mila fahatongavan-tsaina zany. Ho an'ny tompon'andraikitra, ho an'ny tsika vahoaka malagasy rehetrarehetra. Tsy izay zavatra resana dia vao marina daholo. Ary izay no isorako anareo be dia be tamin'izay fatoniana trano naseho nareo karaha-miasa eto anivon'ny fiadidian'ny Prime Ministre. Ny amin'izay tsy fiafianoana fahatany zavatra misy fa mipetraka ao anatin'ny fahatoniana foana, mandinika ary mijery, makafaka. Dia mirary sosa ho antsika tsirairay, ny ankonana roa tsirairay ho an'ny firenentsika. Misaotra tompoko.